5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Miverina indray ny fahatapahan-jiro eto amintsika raha toa ka nianoka herinaratra tao anatin'ny 4 ora ny mpanjifa nandritra ny fety fankalazana ny fiverena ny fahaleovantena ny vahaolana amin'ny famatsiana herinaratra naroso ny filoha izay nijanona ho resaka sy fampanantenana fotsiny ihany hatreto. Nafana tanteraka ny ady hevitra teo amin'ireo solombavam-bahoaka omaly alina teny Tsimbazaza nandritra ny fikonokonoana nanongana amin'ny ampahany ireo mpikambana eo anivon'ny birao maharitra ny teny miera-pirenena. Nisy tamin'ireo samy solombavam-bahoaka mihitsy aza no saika hifampikasitanana nandritra izany. Nateo aza ny fikasan'ny vondrona IRD hanova amin'ny ampahan'ny birao maharitra nandamoaka izany noho ny tsy fahatratrarana ny fetrisa ilaina sy tadiavina. Verimaina ny tolona nataon'ireo razambe ho an-tanindrazana raha mbola filoha mizaka ny zoam-pirenena frantsay indray no mitantana ny Madagasikara ankehitriny hoy ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika manoloana ny fizakan'ny filoha Juillet zoam-pirenena frantsay. Ny filoha ankehitriny izay tsy tokony hanam-pasahiana hijoro eo anoloana ny malagasy noho fizakany zoam-pirenena frantsay io fa mamono asina sy manimbaziba ny mamalagasy sy ny ran'ireo maty ho an-tanindrazana nandritra ny tolona ho an'ny fiverena ny fahaleovantena raha ny fanazavana. Ahina amin'izao fotoana nisy ny fifandonana amin'ny toerana fitrandrana volamena ao Betsiaka Juillet. Antony, misy olona iray maka tsy ara-drany ny vokatry ny mpitrandraka madinika raha ny fitarainana voaray avy any toerana. Ny eleran'izao tolo izao ny sarin'ny korotana tao Frantsa taoriny ny nafatesany Naël izay maty novonony ny polisy. Tranga izay mampametra-panontaniana ny fomba fanaon'ny polisy indrindra ao amin'ny firenena mikambana ny andindin'ireo avy hatrany. Manolotra ny araba tompolasy tompoko avy amin'ity alina ny sabotsy voalohany volana Jolay taona 2020 ty volana vaovao dia rarina sotsika menakavia atafita zao ty volana Jolay taona 2020 ity anamboatsika ty fotona fambalary vao amizao alina izao miverina indray ny fahatapahan-jiro eto amintsika raha toka ny sitraka herinaratra tao anatin'ny 4 ora ny mpanjifa nandritra ny fankalazana ny fety ny fahaleovantena afarany teo ny vahaolana roso ny fitondram-panjakana izay mijanona ho fampantenana fotsiny ihany. Ny farana ny enim-bolana voalohany ho an'ny taona 2020 miroso amin'ny enim-bolana faharoa isika izao. Ankoatra ny olana mikasika ny zoam-pirenena nanan'ny filoha Juillet sy ireo olana isan-karazany mampitaraina ny mponina hatrizay ka hatramin'izao. Isan'ny olana goavana tsy voavaha ihany koa ny olana mikasika ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Raha toka 700 megawatt ny fampanantenana ny meny filoha ny taona 2020 700 megawatt ny antsasaky izany no misy amin'izao fotoana. 700 megawatt izay miteraka olana goavana zary lasa andavanandrom-piainan'ny mpanjifa ny jirama. Ny tena magaga hoy ireo mpanjifa nandritra ny fety fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena teo ihany no nianoka 4 ora ny herinaratra ny mponina. Ny ampitson'iny ny verina indray ny fahatapahana lavareny izay mitohy hatramin'izao. Efa maro no naneho hevitra sy nitondra fanazavana mikasika izany na ny antony mahatonga ny fahatapahana na ny vahaolana tokony ho raisina manoloana izany. Tsy misy miaino nefa izy ireo hatreto ary tsy misy miatra tahaka ny sosokevitra aroson'ny mpanao politika amin'ny seny ihany koa. Izao indray fanafarana ekspert na manam-pahaizana manokana avy any ivelany no nirosoan'ny jirama. Tranga izay ahina mpiakatra hatrany ny saran'ny herinaratra aloha amin'ny orinasa jirama hoy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Efa fantatra ny olana ary maro ireo manam-pahaizana sy teknisianina malagasy afaka mamaha izany saingy tsy omena fahefana sy tsy avela hiasa araka ny tokony ho izy raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Ankoatr'izay maro ireo fomba sy tetikasa ahafahana mamaha ny olona ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara raha niombana sy mahay mitantana ny mpitondra.
Isany amin'izany ny tetikasa saofika izay niarahana tamin'ny Fonds africain de développement tamin'ny taona 2014. Vinavina napetraka tamin'izany ny amokatra herinaratra avy amin'ny centrale hydroélectrique amin'ny renirano ny Unive izay azona herinaratra 200 mégawatt. Saingy tsy nahitana toy intsony ankehitriny. Feny, tsy misy ny drafitra mazava sy azo tsapahitanana mikasika ny angovo eto Madagasikara ka mahatonga izao zava-misy mampitaraina ny mpanjifa izao. Tsy misy finiavana hamahany olana ihany koa avy amin'ny mpitondra nandritra izay 10 taona izay ary mijanona ho resaka sy fampanantenana fotsiny ihany ny famokarana angovo sy ny fampitomboana ny herinaratra ho zaraina amin'ny mpanjifa. Ankoatra ireo olana amin'ny famatsiana herinaratra, olana mipetraka eo anivon'ny orinasa jirama ihany koa, ny olana ara-pitantanana, olana ara-teknika, olana ara-politika izay fototry ny fatiantoka ka miteraka olana maro eo anivon'ny orinasa. Raha izao ny mitoy, anao ahoana ny fisitrahan'ny mpanjifa herinaratra ny taona 2024, fotoana nilazana fa ampiarana ny vérité des prix amin'ny solika. Ny akony omaly ndray kosa no entsika anatin'ity vaovao manaraka ireto nafantanteraka ny adiefitra teo anivon'ireo samy solomavim-boaka teny anivon'ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza ny andron'ny omaly indrindra fa ny fikonokononana ny anongana ny bromaritra ny ampahany eo anivon'ny bromaritra zany anteny miram-pirenena izany. Nisy tamin'ireo solomavim-boaka moa zany no saika hikasitanana mihitsy noho ny adiefitra tsy mitovy teo amin'ity androm-panjakana ity. Nateo zany fikasana ny vonona IRD izany nandamoka ny fikasana ny anongana amin'ny ampahany izany bromaritra ny anteny miram-pirenena izany. Raha voatondro tamin'ny 120 atoandro ny andron'ny omaly ny famaranana ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany teny anivon'ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza ny emotra ora maro izany noho ny finokonona ny vondrona IRD fa handrava amin'ny ampahany ny mpikambana eo anivon'ny bromaritra ny anteny miram-pirenena ny aingana noho izany ny fanangonan-tsony sy ny fitadiavana ny procuration ho an'ireo solombavam-bahoaka izay any amin'ny faritra mba hahafahana mahazo ny fetrisa ilaina amin'izany. Ny paika ihany tamin'ny 7 tsy mbola feno ny fetrisa tadiavana ary miakamidina mamonjy fivoriana mikatotrano ny ankamaroany ny solombavam-bahoaka. Taorin'izay tokony tamin'ny 8 alina feno ny fetrisa tadiavana ary maro tamin'ireo solombavam-bahoaka sy tonga teny an-toerana ihany koa no nanomeno ny procuration ho an'ireo namany ahafahany mandasabato amin'ny anarany ho fanalala ny ampahany amin'ny mpikambany eo anivon'ny bromaritra izany. Nafampana tanteraka ny adievitra ary nisy aza ireo solombavam-bahoaka no saika ifampikasitanana mihitsy. De sa fonction de questeur de l'Assemblée nationale en charge de la transparence et de la bonne gouvernance, élu sous la bannière de Kiatou ni Madagascar, Antananarivo, le 29 juin. Literaka adievitra lehibe araka izany ny firosoana amin'ny ity fanalana amin'ny ampahany ny mpikambana ny bromaritra ity. Namafisiny antoko timma araka izany fa notereko masaka ny fanonganana ny bromaritra ity raha toka zara fa misy solombavam-bahoaka 7 tonga mivory rehefa tonga ny ladinika maro samihafa nefa tonga maro kosa izy ireo ankilany noho ny tsindry avy anambony rehefa tonga amin'ny fanonganana ny bromaritra sasantsasany. Mahakasika anaram-pirenena na projet de loi na proposition de loi naninona kisendasenda ho an'ny androany maninona kisendasenda ho an'ny androany no lasa tratranareo ny atsasa manila mahery no maro anisa taiza ianareo tamin'ny fotoana rehetra nanomboka tamin'ny faharoa zaname zahay de teo afaka marinina ny fanamarina fahatongava zay faharoa de zao eno aleo no iteny zay aleo iteny tsy maintsy mamely fanty zay satria atylasainatsika mifanontaniana beraka amenana hoy ianareo inona ny voasorataty sy ny fasafasy ve tokony nataotsika lalampanorenana ny manery atsika anao fasafasy. Taorion'ireo adievitra maro lafy niroso tamin'ny tsangatanana ho ahafahana miroso amin'ny fifidianana ireo solombavam-bahoaka ka nolanio ny besiny maro tamin'izany fa aroso ny fifidianana naroso araka izany ny fifidianana hoento manaisotra amin'ny toerany ny mpikambana sasany eo anivon'ny bromaritra sy ny filoam-boamera araky ny tolom-paikevitra naroso ny solombavam-bahoaka vitsivitsy
voakasika tamin'izany ny filoha lefitra avy amin'ny faritany ny Fianaratso Rajafintsandrofa Jean Brunel, ny filoha lefitra avy amin'ny faritany ny Toliara Rabenirina Jean Jacques, ny Kestura Fatelo Rabenirina Mamniaina Solondrainibe ary ny filohan'ny Voamierany Loharanokariana stratégique Mohamad Ahmad. Tsy nahatratra ny isan'ny vatomanan-kery ilaina amin'ny fanesorana azy amin'ny toerany ireo mpikambana univony Bromahar rehefa nandeha ny fifidianana. Izany hoe tsy nisy nahazo vato 100 ny mpikambana nangatahana fanesorana. Tsy nisy fiovana araka izany ny Bromahar ny antenimiram-pirenena. Voalazana article 74 alinéa 2 ny constitution dia mila ani vato roa apahatelo nangafa vato zany zay vao maha tanteraka ny fanonganana azy ireo na koa hoe 5 ray amby zato koa tsy nisy nahatratsy ny vato ray amby zato ny nanao nanaiky mianganana tamin'izany dia ambara zany fa tsy nisy nahatratsy an'ilay sananisa mitakila ka dia tsy naomby ny fanesorana mifanganana maharitra ireo. Nahatratra ny fetrisa kosa ankilan'ny filohan'ny Voamierany Loharanokariana stratégique Mohamad Ahmad voaisitra tamin'ny toerana araka izany ity solombavambahoaka ity. Ny solombavambahoaka voafito ao anatin'ny distriktan'ny Sainte-Marie no isolo toerana azy. Namafisiny ireo solombavambahoaka fa efa manomboka miavaky ny vondrona IRD izay manana ny maro anisany Tsimbazaza amin'izao fotoana izao ary tsy mipetraka intsony ny consigne de vote izay nataon'ny filohan'ny vondrona parlementaire. Zavatra trangandroany dia azo lazaina hoe mampiseho tsikelikely ingana makany amin'ny fisehoana tsikelikely zava-misy ety anivon'ny antenimiera-pirenena. Hatrany hatrany matsy resahana foana ny hoe miaina anatina tsindry, miaina anatina toromarika miatoko ary manao itsindalana amin'ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra sy fironana teo anivon'ny antenimiera-pirenena. Ny raha nanena tato anatin'ny 3 andro farany zava-nisy izay raha amin'izao famaranana ny session zao dia afaka milasitsika hoe manomboka miaina ny fiainany manokana solombavambahoaka teo anivon'ny antenimiera-pirenena ary nampiseho ny heviny eo amin'ny fanajana ny lalàna, eo amin'ny fanajana ny fitsipika anatin'ny feny antenimiera-pirenena fa indrindra eo amin'ny firaisankina ny samy solombavambahoaka. Tamin'ny 120 alina omaly no tapitra ny fotoam-pivoriana ara-potoana teo amin'ivony antenimiera-pirenena ity. Antony fahatarana na ry fantatra, ny fikonokononana, ny fanovana amin'ny ampahan'ny Bromahatra izay nandamoka tamin'ny ora farany. Eny ny ariteny moa izay hatramin'ny omaly tamin'ny 120 sasany alina izay vao tapitra zany fotoam-pivoriana teny nivony antenimiera-pirenena teny Tsimbazaza zany fa dia mahakasika ny latenin'ny filohan'izany antenimiera izany porofotomoka amin'ny tena fa mety isy ny fikitiana ny lalàna amin'ny feny fizakana zoam-pirenena malagasy na ny code de la nationalité atsoatsy raha atao indray mijery ny lahateny izay nataon'ny filohan'ny antenimiera-pirenena omaly razana Maso Kristina teny Tsimbazaza efa misy eny anivony antenimiera ho ty filohan'ny androm-pajakana ity ilay tolo-dalàna amin'ny feny zoam-pirenena malagasy fa hitondrana fanivana zany raha toka misy ny fotoana ilana azy. Mbola mitana ny isainy maro amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny fivoahany antotan-taratasy ny filoha Andra Juillet fa mizaka ny zoam-pirenena fiarahosan-tanteraka ity farany nanomboka ny taona 2014 taoriny ny fangatahany izany. Voapirofo tamin'ireo antotan-taratasy izay niparitaka teo anivony tambazotry antserasera fa tsy tokony ho afaka nirotsaka ho fidiana izy ny taona 2014. Nambarany filohan'ny antenimiera-pirenena omaly razana Maso Kristina naritra ny lahateny famarana ny fotoam-pivoriana omaly teny Tsimbazaza fa misy ny tolo-dalàna mifehy ny fijakana ny zoam-pirenena eny Tsimbazaza amin'izao fotoana izao izay tokony ho kitihana raha misy ny ilana azy. Koa eto dia tsara ny milaza fa efa misy tolo-dalàna ato amin'ny antenimiera-pirenena tolo-dalàna aotraotra ray tsipika 2021 PL mahakasika ny fanaovana ny code de nationalité mipetraka eto amin'ny antenimiera-pirenena. Solombavambahoaka misa 5 avy amin'ny vondro parlementaire samihafa no mamolavola azy io.
mahavaolana maro izy io raha mahakasika ilay lalàna efa antitra tamin'ny 1960 zay fa mila fanovana anjarantsika solom-bava-mahoaka arak'izany no mandinika ny tolo-dalàna io amin'ny fotoana zay mahamety azy ny tanjony dia tsy mihisiny olona tsy hanana saka tanjona zany a dia 0 à pas crédit maro ny disposition zany hoe ny andiny-dalàna halamina ao anatin'io tolo-dalàna io mba hisorohana ny resabe mikasika ny sakan'ny olo-pirenena. Mikaikaiky amin'ny olo ny fahatapahan-jiro ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ohatra ny filohan'ny antenimieram-pirenena ka angatahana fanazavana avy amin'ny jirama izany no ity farany izay anaovana fankatoavana famatsim-bola lehibe matetika. Akoatr'izany dia mahavalanana mihitsy ty fahatambahan-jiro lavareny ity. Inona marina ny tena zava-misy mahatonga ny olona ny olana tsy voavà amin'ity jirama ity aza mba afefipenina ny antenimieram-pirenena ry jirama ny fototry ny olana satria mandray anjara antrano zahay amin'ny fankatoavana ny fanomezana teti-bola fanampiny hanampiana arareo ka tsy maintsy lazana ty resaky ty satria tena tovakivaky sady maharary no mahamenatra. Mikaikaiky loatra ny vahoaka tompoko valaka tanteraka izy ny fahasarana ny fambiakoditra anefa ny fitaovana enti miarako tsy azo antenaina efa manomboka mivorivory ny tompony maneho ny tsy fahavalino ny toerana sasany so hitatra zany ka ahina hanakotan-javatra nefa isika mitako filaminana hiatrentsika ny fifidianana. Nasongadiny ihany koa mikasika ny isian'ny fanentanana amin'ny famatsinany fifidianana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fankaran'ny vidim-piainana ary ny tokony hanajana ny fahaleovan-tena ny fitsarana. Raha atao indremindrery ny faneho-kevitry ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo iny dia manaporofo izany fa tsy maintsy hisy ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana atrehan'ireo somavomboaka ny Madagasikara aoriana kely atso makasika ilay fandaniana maromaro kokoa ilay tolo-dalàna feny zoam-pirenena malagasy raha ny faneho-kevitry ireo mpamakafaka ara-politika. Hoterena amin'ny fotoana io tsy maintsy anovana amin'ny ampahany ireo lalàna ny andinin-dalàna ao anatin'izany fitsipika mikasika an'izany fizakana zoam-pirenena malagasy zany ary ahafahan'ny filoha Juillet andry milatsaka andreo fidina amin'ny taona 2024 ity. Tsy misy isalasalana ny ilazana fa iroso amin'ny fikitiana ilay tolo-dalàna mifehy fizakana ny zoam-pirenena malagasy ny antenimieram-pirenena azoatsy ary hisy ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana iseho ireo mpamakafaka ara-politika nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity malona ny lahateny izay nataon'ny Kristina Razanamaso omaly teny Tsimbazaza. Filohan'ny Assemblée nationale fa iroso amin'ny fanatsarana ny tolo-dalàna mikasika ny zoam-pirenena izay marihana fa teraka resabena teoteorina tany ivelany tamin'ireo any manjery ka misy raha fijery an'izay teniny izay isan'ny tany amin'ny famaranana mihitsy dia raha fijery azy dia isy ve ny antsoina hoe session extraordinaire zany hoe andinihana an'io resaka tolo-dalàna mikasika ny zoam-pirenena io izay miteraka resabe satria lasa olana be amin'izao fotoana mifandrohitana mikasika ny article 42 ka hatrany amin'ny 53 hoe inona marina ny tena misy hoe manana zoam-pirenena ve ny filoham-pirenena malagasy ankehitriny sa efa vazaha taratasy zany rehetra zany ho jerena daholo ka raha ny fahitana ny tenin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena omaly dia ho avy any amin'izany antsoina hoe fanitsihana n'io lalàna io zany dia mety maro zany malagasy hanana zoam-pirenena roa amin'izao fahalehibiazana mihoatra amin'ny 20 taona raha kiteny io lalàna io satria raha hijereny manokana tsy maintsy voakitika lalàna ny andininy 2020 amin'ny lalàna mikasika ny zoam-pirenena io dia maro amin'ny malagasy zany manomboka izao manana zoam-pirenena anankiroa ankoatra ny taloha 20 taona. Entina hanadiovana ny filoham-pirenena ary hiroso bebe kokoa amin'ny tsy fanaran-dalàna ny fikitiana ity code de la nationalité ity raha nambaran'ireo mpamakafaka ara-politika hatrany. Mampiayavy zany ny toeran'ilay filoham-pirenena ankehitriny mikasika ny fifidianana andeha manaraka eo ka tsy maintsy diovana ny lalàna io fanitsihana io lalàna io satria raha mijanona amin'izao io lalàna io dia raha mahita fa efa adihevitra goavana mipetraka hoe tsy afaka mirotsaka fa vazaha taratasy efa tsy malagasy intsony malagasy noho ny fangatahana zoam-pirenena taty amin'ny fahalehibiazana na fahafenoana taona vao nangataka zany rehetra zany adihevitra daholo ka zavatra hita zany matory roso amina fanitsihana io lalàna io zany dia
mazava zany zao fa hoe endrika sahady ve fa mila atao clair le filoham-pirenena irotsaka rehefa avy fanaovana famelona dossier au niveau-ny ACC sisa hoe ara-dalàna mamalagasy anazy dia ahitsy meloha zay no mitsindrina hoe mety raha ohatra moa zany tsy alohan'ny fifidianana natao io tsisy tsony session fa tsy maintsy extraordinaire zany mazava ho azy zany dia atao akamiana indray io satria misy zavatra tanjona mandeha satria adihevitra mikasika amin'ny filoham-pirenena ankehitriny satria tsy afaka mirotsaka izy raha ny article 42 ny jirena. Mbola andrasany maro hatramin'izao fotoana izao ny fanazavana entiny filoha Andra Juillet mahakasika ny fivoahany atoto taratasy izay manaporofo fa mizaka ny zopirenena Frantsay tanteraka ny tenany ary andrasana ihany koa ny mety ho ako nilay lahateny nataony filohan'ny anteny miram-pirenena omaly alina. Maro amin'ireo sombavamboaka no tsy faly sy naneo ny tsy fafaliany sy ny atazirana ary ny alahelony malona ny fanafana ny fasafasana ny fianana mivantana teo amin'ireo sombavamboaka sy ny fahefana panatanteraka tamin'ity fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany ity. Fa ny tsikitsahany voalazany lalam-panorenana raha nomembarany sombavamboaka ny anafana izany fasafasa izany. Tsy tahaka ny fahita isaky ny fotoam-pivoriana ny antiany mihera ny zava-misy tamin'ity indray mitoraka ity hoy ireo sombavamboaka omaly malona ny tsy nahatotosana ny fianana mivantana eo amin'ireo sombavamboaka sy ny gouvernement izay nemitra lava ary nofonana tanteraka. Fandikana ny voalazany lalam-panorenana izany raha ny fanazavana ary diso fanantenany ihany koa ny vahoaka izay nampitondra hafatra ho an'ireo sombavamboaka. Gaga sy talanjogno ny tenanay raha nahita fa tsy vita ny fiatrefana amin'ny membre-ny gouvernement ka eto zay dia tena diso fanantenana tanteraka ny vahoaka any aminay any amin'ny fametrahanjareo ny etaetanjareo aty amin'ny asolombavambahoaka satria iny zany ny fotoana zay mba ahafanay mitondra lay etaetan'ny vahoaka amin'ireo membre-ny gouvernemanta nefa araka ny fahitanay zao ty dia ohatrany atao hevitra mihitsy zany ny tsisiany fasafasa dia amoronana zavatra maro ato amin'ny assemblée ko dia moa ve anaraka ny lalam-panorenana ve atsika solombavambahoaka sa tsy anaraka ny lalam-panorenana satria voalaza amin'ny lalam-panorenana ny fiatrefatsika amin'ny membre-ny gouvernement ka maninona atao zavatra ohatran'izao efa fantatra fa efa fotoana voatondro anaovana fasafasa zany fotoanan'ny 27 jona dia mody anatevenana zavatra hafa ndraiky koa zany amin'ny andro ny fasafasa iny. Nanamafy atran'ireo sombavamboaka fa misy ambadika politika no antony nanafonana ity fasafasa ity. Ny tsapa zany eto dia te fahitako hoe tsy fantatra hoe na aviazana no fipoirana le tsy fahavotana le rencontre fa le izy nefa ny ohatra ny midika ho fagnisakisahana lalam-panorenana ihany le izy satria zavatra efa voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana hoe ny fionany gouvernement sy ny solombavamboaka mba ametrahana fanontaniana zany. Fahitako aloha zany dia misy mety misy mivoy izy io mba tsy arekitra le ny fadasafasa dia tsy fanantatra am'izay hoe iza na avy aiza fa dia raha tena ay fosiny telo andro zay raha vamaina dia ohatrany hoe misy manevre dilatoire fosiny ato amin'ny teny miram-pirenena tsy fantatra anao hoe inona zany ny tena zavatra iresina treto zao moa zany ho tapitra ny fivoriana dia tsy fantatra hoe inona ny zavatra mba mety hoe nandrasan'ny vahoaka tamin'ity fivoriana ny anteny miram-pirenena ty. Tsy afaka nitarena sy nitondra ny etaetany vahoaka indray araka izany ireo solombavambahoaka nadritra ity fotoam-pivoriana voalohany ity noho ny fanafoana ny fihaonana mivantana eo amin'ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanao tanteraka. Voaitsakitsaka indray araka izany ny voalazany lalam-panorenana ao amin'ny 9:100 sy ny fehan-kevitra mahakasika ny fitsipika anatiny mifehy ny anteny miram-pirenena ao amin'ny 9:90. Verimaina ny tolona nataon'ireo razambe ho an'ny tanindrazana tokoka mbola filoha mizaka ny zopirenena Frantsay indray no mitantana ny Madagasikara ankehitriny ho ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika malohana ny fizakan'ny filoha Andra Juillet ny zopirenena Frantsay. Ny filoha ankehitriny izay tsy tokony hanampasahina ijoro amin'ny maha malagasy eo alohan'ny vahoaka malagasy intsony.
Zavapoana ny tolona nataon'ireo razambe, indrindra ireo nitolona ho an'ny fiverenany fahaleovantena, raha ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika manoloana ny fizakan'ny Flora Juillet zom-pirenena Frantsay i Madagasikara, izay mbola eo ambany fifehezany vahiny tanteraka amin'izao fotoana, na eo aza ny fahazoany fahaleovantena raha ny fanazavana. Ny zavatra tena nampalahelo amin'ny ankapobeny dia ny hoe mampianatra any am-pianarana ny tantara Madagasikara ho an'ny fanjanahantany izay ialantsika amin'ny fifehezana sy ny paikady apetraka ny Frantsay, kanefa kosa amin'izao fotoana izao dia malahelo ny olona raha tanty ka reny no zavatra misy satria ohatrany ho verimaina zany za miresaka aminareo zao zanaka MDRM ary anisan'ny nitondra faisana zany ray aman-dreniko niteraka zany tamin'ny fotoana nitoloman'ny Madagasikara azahoana fahaleovantena ary tokony lokaloka ho an'izay tokony hitondra firenena dia tsy ny maka firehana Frantsay, tsy mitondra mihitsy foto-kevitra Frantsay ary tsy tokony manana fahasahiana hijoro ao anatrehan'ny Malagasy raha ohatra ka hitondra n'ity Madagasikara ity, raha ohatra ka hangataka zom-pirenena Frantsay. Ny antony mantsy dia zao hoe tsy manakasina ve ny zo Malagasy no hitadiavana zo firenena ivelany, tsy manakasina ve ny raha izay nitete tamin'ity tany ity no hitadiavana tombontsoa sy hanaovana fifanekena vaovao amin'ny faritra, amin'ny ran'olona zay Frantsay nanjanaka sy nampitondra fahoriana zao tontolo zao. Amin'izao fotoana izao ny Malagasy dia eritreretin'ny olona ho mandoalika ary raha mbola zao foana ny zavatra misy dia tapikandry ny Malagasy no ipetaka amin'ny tany. Tsy verenana amin'izay fandika-dalàna nataon'ny filoha ankehitriny izay, tokony hisy ny fanadihadiana atao amin'ny kandida milatsaka ho fidiana manaraka eo, ka tokony hampiarina ihany koa ny voalaza ny lalàna velona misy eto amintsika ho hiatrany ireo mpanao politika. Anatra ho antsika vahoaka zany mba manahadiady tsara, indrindra fa ny androm-panjakana, ny androm-panjakana ohatra hoe ny ACC izay manana andraikitra amin'izany ahafahan'ireo olona mirotsaka tsy maintsy misy fanady eny amin'ny commune ara zay, eny amin'ny commune zay ary conseil municipal zay misy fanadihadiana aiza ny maha-malagasy ianao zay vao afaka mirotsaka hoe filoham-pirenena zany ange zatra saripady zany amintsika Malagasy, tsika manana maha-malagasy atsika, manana maha-malagasy atsika tsika ary reny mbola problème atsika mbola fehezo vahintsika, mbola fehezo vahintsika aketo aloha ny ratsan-tana vahiny zany mbola mipetaka eto ka tsy mahaleo tena mihitsy tsika raha ohatra ka zany misy zavatra tsy mahagaga zany fa normal ntsika raha ohatra zao ny fiainantsika satria tsy malagasy no mitondra atsika, tsy saina malagasy no mitondra atsika fa toa-tsaina vahiny. Io dia efa misy zany ny lalàna mifeny zom-pirenena, dia alohan'ny lalàna zany no jerena hoe inona ny tena marina amin'izany hoe fangalana zom-pirenena zany. Misy lalàna io dia misy mpahay lalàna koa zany tokony andikan'io hanazava ny saim-bahoaka satria mampisavorovoro le izy, tena mampisavorovoro ka izay moa zany ny zavatra efa misy dia aoka ny lalàna zany no azaintsika amin'izay. Raha ny fanehoan-kevitra trany fa nitsakitsana tampon-doha ny vahoaka malagasy tanteraka, indrindra ireo malagasy namono ainy ho an'ny tanindrazana ny nataon'ny filoha ankehitriny amin'ny fizakana zom-pirenena Frantsay. Vao hafa kely kosa ny voaka tao anatin'ny congrès sy ny atoko timana ny tiako i Madagasikara teny Tanjombato ny marana teo fa ho isan'ny candidat irotsaka ho fidiana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity ny filoha teo aloha Marc Ravalomanidera, antsika ny fanampanazavana makasika izany. Efa nampanantenanareo fa andray ny fepetra rehetra ilaina sy ny andraikitra tokony ho raisina ho amin'ny tombontsoa ambonin'ny firenena satria efa vonona isika hitondra ny fanovana ahafahana miala amin'izao fahavoazana mazy ny firenentsika malagasy zao. Tsy maintsy ataontsika izay tonga malagasy hamokatra, tsy maintsy ataontsika izay tonga ny tanora rehetra hiasa, ary tsy maintsy ataontsika izay tonga ny zanakitsika tsy maintsy hiditra ny tsekoly. Noho izany rehefa tena nieritreritra ary nandinika lalina dia lalina ny eny ny feon'ny fieritreretana hoy aminareo hoe rehefa tena ny eny ny feon'ny fieritreretako nandinika na makafaka tsara nametraka ny asa ao am-pelantan'Andriamanitra matanjaka ny finoko fa ikeko ny fangatahanareo ho candidat. Ny ireo koa rakaraka zany zanaka dada fa dia irotsaka ho fidiana filoham-pirenena izy
amin'ity fividanana ho an'ny taona 2024 ity ary mbola andrasany be sy ny maro amin'izao fotoana izao ny didim-panjakana mamaritra ny datim-pifidianana izay efa nisy ny tolo-kevitra navoaka ny senina ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana fa ho an'ny mahajanga vetivety nanao fanambarany marina teo ny Juillet tao Mahajanga reny votry ny faritra Boeny malohana ny tranga fampidirana ponjavonjam-baika ny vaditany iray tamin'ny lakamisy alina teo. Araka ny fanambarana nataon'izy ireo dia mitaky ny fampiarana ny lalàna manan-kery sy ny fanajana ny antanatolotra maro samihafa. Anjo Robert, Kolo TV FM ny Mahajanga no mitondra antsika ny Tsipriana izay. Mahatsiaro voatotoina amin'ny fanatanterana ny asany ireo vaditany manerana ny Madagasikara. Isan'izany ny tranga iray niseho taty Mahajanga izay niatra tamina vaditany iray nanatanteraka ny asany tamin'ny fampiarana ny didy navoaka ny fitsarana ka nefara tamin'ny fampidirana azy aponja vonjomaika ny aliny alakamisy 20 ny volana Jona teo. Adina mpivady le izy. Le rangahy zany tsy nandoa pension alimentaire nandritra ny 3 taona dia nitaky le ramatoa dia nameny ny fitsarana. Ary rehefa nivoaka ny grosy dia niantso ny vaditany anatanteraka ny fitakinana io pension alimentaire io zany le ramatoa. Dia rehefa tonga nefa ny vaditany nanatanteraka an'le fitakina dia nanao saisie dia nisy ny ady maika nangatahan'le ramose dia nahato aloha zany le procédure nahaton'le misy namana io. Zavatra nitranga nefa dia notorinina le namanay amin'ny alalan'ny avocat anankiray dia nilazaina rehefa tonga ny enquête fa hoe tsara dalàna ny asa nataony fa nanao vente illicite. Nefa le vente tsy nisy fa mbola any amin'le rangahy io le automobile hatramin'izao dia io zany aloha ny fiampangana voalohany. Hitanay fa misy zavatra tsara dalàna ao anatin'le izy satria rehefa nandeha ny enquête-ny Bianco zany dia efa nilaza le Bianco tany amin'ny enquête fa hoe tsy maintsy mila ordonnance vao azo tanterahana io grosse io nefa efa grosse zany efa misy formule ao anatiny hoe atsona ny Juillet anatanteraka ny didim-pitsarana ty. Dia zay zany nentina amin'izay tany amin'ny paka nanenjehana n'le namanay dia tonga zany dia nikondamnena le namanay tonga dia MD andro amin'ny 7 alina zay zany nalefa tany amin'ny prison. Takin'izy ireo noho izany ny fampiarana ny lalàna manan-kery sy ny fanajana ny antanatohatra eo amin'ny rafitra izay misy an'ireto vaditany ireto. Ka izahay zany dia mitaky ny fanajana ny lalàna velona eto Madagasikara surtout eo amin'ny resaka hoe izahay amin'ny asanay no kitikitihana tena tsy fanajana ny article izay mifehanay na iza entité na Bianco na PAC na iza tokony manaja ny lalàna article 30 avokoa. Izany hoe manaiky aloha hoe mandefa ny dossier any amin'ny chambre izay vao manao ny fanenjehana raha misy ny avian'ny chambre. Zay fanajana n'izay lalàna izay no tena takinay ary ao anatin'izany dia mbola betsaka ny azo lazaina hoe lesoka ao anatin'ny procédure izay nataony zareo na sur la forme io na sur le fond samy tsy mety avokoa. Ka noho izany zay dia mitaky ny fampiarana ny lalàna amin'ireo olona rehetrarehetra izay nanao an'ilay izy. Izahay zany tsy miteny hoe ny paka rehetra ilay izy fa misy ny fahadisoana izay nataony tao amin'ny PAC ary misy ny fahadisoana izay nataony tao amin'ny Bianco ka mitaky zahay ho an'ireo olona izay tokony handray andraikitra mikasika an'izay mba handray andraikitra fa tandomondoza ny asana Juillet izay tsy iza fa mpanatanteraka ny didim-pitsarana izay voalazan'ny lalàna ary ny fitsarana no namoaka n'izay didy izay fa tsy izahay mihitsiny. Ny maraina teo no nanao ity fanambarana ity ny ireo vaditany teto Mahajanga raha toa ka efa nanatanteraka ny azy ireo vaditany tany amin'ny faritany ny Toamasina. Zay ny tapany voalohany teto arivo ny fampalala amin'ny vaotompoko lasy tompoko vavy dia hety vetivety olontsika atao tereto dokabazy reto rehefa avy eo indray ary.
Tombola Somaro 10e édition. Paris, Mazaoua Fiara, Vaovao B, Moto, VTT, Arluka Marbe. Soutien Fadias Ganzara, allez face SMS amni 038 88 811 11. Niwe Somaro, espace non complet. Andarna Feno, SMS Ray, 2 milliards. Fin de face SMS illimité. Kamandia Sanzara, Achamni 11 août 2023 ou Vaovao. Miss Fisserianga, Iskanité le Nyanju, Miarkamni tellement. Isaranga voyage, tout frais payé à Nusibé, Mandé Festival Somaro, Karakori, Paris. Tapany faharotany ny fampalalama vao tompoko lasitsoko fa dia mbola anengananao hatrany naraka izany hatramin'ny farany. Voasakantsakana tsy avelanao ny asana amin'izao fotoana izao ireo mpiseradina ny guide voailika ivelan'ny rovan'i Madagasikara ny fiteran'izy ireo androany. Miantso ny tompondraikitra amela azy ireo hanao ny asany ankalana araka izany ireto guide ireto toy ny tahaka ny efa nataony tamin'ny fotoana tsy mbola nanavoazana zany rovan'ny Manjakamiadana izany. Ankoatra ny faniliana azy ireo tsy hanao ny asany ao anaty rova, sakanana tsy avelanao ny asa araka ny tokony ho izy ihany koa amin'izao fotoana ireo mpiserady, miisa 7 mivondrona anaty valamena raha ny fitarainana nataon'izy ireo androany. Ohatranay zao taloha manao accueil zay eo amin'ny devoan'ny rova dia ankehitriny misy olona tsy fantatra zany malohan'ireny gilet orange tsy fantatra ireny ohatran'ny hoe karazana gros bras mihitsy zany zareo dia zay zany manao accueil ohatran'ny andavanandro ihany dia efa vita tsara zany ny accueil dia tonga dia misy ohatran'ny gros bras tonga dia manakana be tonga dia tsy resahana amin'ilay olona zany. Nefa zay efa vitanay resaka ilay olona amin'ilay fomba fitsidiana ary zay tompoko dia anara-dalàna hoe asaina mandoa fidirana zay asaina milahatra ohatran'ny malagasy rehetrarehetra mpitsidika rehetrarehetra ao anaty rova. Dia nefa zay fanakasakana zay ny olana aminay ka tsy mety aminay zany ka zay mahatonga anay zao manao an'izao fangatahana zao zao fanambarana zao mba ahafahanay miasa malalaka ao amin'ny rova Madagasikara io satria efa ela zany ny sahanay tao ary famelomanay vady aman-janaka io ary zay kory tsy ponina vaiza kory fa ponina eo daholo ihany zay. Efa nisy ny fampiresahana efa tena zareo alefaso ny CV ohatra dia nandefa CV zay dia memy fotoana zay amin'ny 9 maraina tonga teo daholo zay dia tsy afaka indray izy raha tsy amin'ny 12 atoandro indray tonga zay amin'ny 12 atoandro nefa ny visite efa mandeha dia tonga indray amin'ny 7 hariva indray ozy izy manao entretien zay dia ny apitsony indray dia ohatr'izay foana zany le fiarah-miasa amin'ny zareo dia ahembotrembotra ohatr'izay foana dia leo zay mifarany dia zay mahatonga ny manao an'izao fanambarana zao zany. Antota taratasy maro amin'izao fotoana no efa napetraka ireo mpiserady anatiny na ny guide local tamin'ireo tompona ndraikitra isan'ambaratongany ka endrasan'izy ireo valiny amin'izao fotoana. Tsy aivina taorian'ny faniliana ireo mpiserady tao anaty rova nandefa taratasy fitadiavana mpiasa na appel à candidature amin'izao fotoana ny avy eo anivony ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Ankilany nanazava androany ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina fa navoaka ivelan'ny rova avokoa ireo guide teo aloha izay tsy nahazo fankatoavana tamin'ny ministera tamin'ny alalan'ny Ormada na ny ofisin'ny rova ny Madagasikara eo ambany fiahin'ny ministera. Ity rafitra ity rery ihany raha ny fanazavana no afaka manome alalana ny mpiserady iray asa ao anaty rova. Raha ny angom-baovao azo hatreto no samborina tamin'ny atoandro teo ireo guide local misy 3 ary nalaina mbava ny taon'ny polisy ny boriboritany faharoa. Andrasana ny mety ho toy ny toedrara ity. Lafa ny finoana indray kosa androany ny rohitra ny azo ny fiangonana Jesosy mamonjy etsy ankorondrano ireo mpino ivelan'ny fiangonana etsika izay fanoherana ny fankalazana ny fa-enimpolo taona ny joron'ny fiangonana Jesosy mamonjy eto Madagasikara raha ny fanazavana izy ireo. Tsy tokony hisy ny endrika fankalazana araka ny navoaka ny didim-pitsarana raha tsy misy ny fanarany amin'ireo sampino izay isan'ireo misy ny desidisa amin'izao fotoana izao. Tamin'ny folora maraina teo no niala teny amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy 67 hectares ireo mpino tao amin'ity fiangonana ity ary niazo ny fiangonana foibe ny Jesosy mamonjy teny ankorondrano. Etsika fanoherana ny fankalazana ny fa-enimpolo taona ny fiangonana Jesosy mamonjy. Ny didim-pitsarana ity ny didim-pitsarana tany amin'ny fitsarana manambara fa foana mihemotra ity hoe fankalazana fa-enimpolo taona Jesosy mamonjy ity. Tsy misy olona ambony lalàna fa samy ambany lalàna daholo tompoko ary ny lalàna natao ampiarina fa tsy natao hitsahana.
zavatra misy miaseramao sy ny namana zao manitsaka lalàna efa ty ny lalàna ty manina mbola tohizany any le manina tohizany any coalition fantika an-dalàna fanitsa an-dalàna zany tompoko zanak'Andriamanitra ianao mivety hoe zanak'Andriamanitra lalàna ary mifehanao itsahanao tsy mamendra anao zay tsy mety zay Maiary ny lanitra saoty Maiary ny lanitra saoty Maiary ny lanitra saoty tsy anakatra amin'ny farany Européenne avy amin'ny fiangonana a Jesosy mamontsy ivelany nisy fiangonana foibe raha ny fanazavana ahina ny hisy nisy fifandonana indraika eo amin'ireo apino eo anivony nisy a Jesosy mamontsy tsy mbola milamina ny fiangonana a Jesosy mamontsy o Européenne indrindra le fiangonana maro no mbola mikatona ankehitriny dikan'izay zany misaona le fiangonana satria raha kristianina no resaka eto manaraka an'izay ihany koa dia apana olona na ny amin'ny faritra tsisy olona nitsongatsingaina hoe ity olona ty andao sorana ry anao nefa tsy manaraka an'izay le règlement interne ny Jesosy mamonjy ary manampy an'izay ihany koa le didim-pitsarana io dia mitondra fisaorana ho an'ny fitsarana satria mipetraka ho ray aman-dreny tokoa izy satria niteny izy hoe ao anatin'ity taratasy ity dia hoe iraisana ny fanapahan-kevitra rehetra atao anatin'ny Jesosy mamonjy dikan'izay zany ty zany tokony arahana hoe collégialement le zavatra rehetra atao noho izany dia miangavy anareo mpitondra fanjakana izay mandray atanana ty zavatra ty fa tsy avy amin'ity Jesosy mamonjy ty no hitondra korotana eto anatin'ny firenena indrindra ao anatin'izao akatoky ny fifidianana izao toetra amin'ny rampitso indray ny etsika fanoherana izao fankalazana izao raha ny fanazavana tamin'ny tsy taona edisy no nanomboka ny fankalazana ny faha-enimpolo taona ny fiangonana Jesosy mamontsy atetsy Ankorondrano isan'ny tarika ny disadisa indray atao amin'ireo hasampinto atetsy amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy foibe sy nisy Jesosy mamonjy F nisy fanapahan-kevitra amin'ny fankalazana antony izany raha iverenana ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny filan-kevim-pitantanana miisa 5 eo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy na fa dia mbola isan'ny korontana tsy mety alamina amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny fiangonana Jesosy mamonjy iny efa mbola maromaro zay fa dia antenana fa dia isy ny fandraisana andraikitra amin'ireo antanantsoatra maro samihafa mba hiangonan'ireo mpino anompo an'i Jesosy Kristy fa any amin'ny distrikany Ambilobe indray kosa ahina amin'izao fotoana izao ny isian'ny fifandonana eo amin'ireo toerana fitondrana volamena ao Betsiaka distrikany Ambilobe Antony misy olona iray maka sy tsy ara-drariny ireo vokatry mpindratraka ary araka ny fitarana voaray avy amin'ny antoerana kaneran'izy ireo ny tompondraikitra maro samihafa indrindra fa ny ministera voagasika mitaraina amin'izao fotoana ireo mpitrandraka madinika mitady volamena ao Betsiaka sy ny manodidina Antony misy olona iray maka vola amin'izy ireo isaky ny vokatra azo tsy fantatra ny tena andraikitry olona io raha ny fanazavana ary matahotra azy avokoa ny akamaroan'ny mponina any an-toerana indrindra ireo mpitrandraka madinika izy tsy président fototany aty tsy vomiera izy aty bako izy tsy gendarme izy tsy polisy fa ny zavatra mampamasiteny izy ho ny fanjakana mampalahelo zahay satria izy koa izy fa mandeha ambolamena aty izy magnakorontana olo masiteny nefa tsisy raha heny aty korontana olo miady avy aminany fo mampiady olo jiaby aminay ko fa navy Francis tsy maintsy miady zay tsy hene ny dikany tsy hene bakasany Francis tsy haiko ino raha hitoronginy aminay fa zay efa malahelo aminany io zareo amizay ndraiky mitarigny aminay président falosy izy amizay mahazo vola nazy izy aparanazy dia magnotany tegna zay zany anareo zako mitarigny aminay anao mamelo Francis agnaia moa vola amenareo Francis ty ino mamy masany olo ty raha ny fanazavana nisy efoko tany nisy fifanarahana natao ka tafiditra anatin'izany ny fifanarahana izay fitinjarana ny vokatra azo tsy fantatra mazava amin'izao fotoana ny antony disadisaka miteraka ny olana ao amin'ny fitrandrahana ny fifanarahana tamin'ny taloha
matoky za fa fataogno araiky zay nagnanaovany izay nilamy iro gaga za tamy atao fara jusqu'à jour io mbala tegna ny tsy azoko karakory ny alandro i taratasy fifanijena io ambala tsendriky nisy taratasy hitako maso boka amin'ny fanjakana na soa ny firognindreo fa maty taratasy nataotsika taloha igny fifanijena io fa ity taratasy ty manakery zao mbala tsendriky hitako maso jusqu'à amizao zegny viko tafandiniky za mangoloagna disadisano avy tsy aivona isan'ny toerana be volamena eto Madagasikara ny aobiatsika ary efa hatrany amin'ny taona 1990 no nisy ny fitandrahana tao an-toerana. Amin'izao fotoana manay mafy nisy ny fifandonana ny mponina sy ireo mpitandraka ao an-toerana manoloan'ity olana mitranga amin'ny fakana vokatra tsy aradrariny ity. Manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana araka izany izy ireo hijery akaiky ny tena zava-misy marina ka hitondra vahaolana hampilamina ny fiaren'ny mponina. Ny tsy mazaza mikorontana ny fiainam-pirenena mikorontana ny onivon'ny fiangonana mikorontana ny sehatra ny fitadiavam-bola ny mponina ny fotony ihany koa dia mbola mikorontana. Midika izany fa dia mbola tsy ampy ny fepetra ahafahan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny mampiaina ny vahoaka malagasy ao anatin'ny ataontsika hoe ny toe-tsaina tia karokaroka eo koa ny fampisarana ny vahoaka malagasy amin'ny tombontsoa manokana indrindra fa ny fiainam-bahoaka izay latsaka katerina amin'izao fotoana izao. Fa ho an'ny maresaka iraisam-pirenena ny leran'izao tontolo izao ny sarin'ny korontana tao Frantsa tao reny nafatetsany Naël izay maty ny volan'ny polisy tranga izay mampapetra-panontaniana amin'ny fomba fanaon'ny polisy indrindra fa ny firenena mikambana amin'izao fotoana izao. Niparitaka eran-tany ny sary nisy fihetsiketsiana izay hianitranga ato Frantsa ny alina nisy azoma ifofa asabotsy teo. Fihetsiketsiana izay hianitranga tao riny fahafatesana tovolahy 17 taona iray izay hiamaty no volony ampitandro ny filaminana Frantsay. Tranga izay hiamampametra-panontaniana amin'ny fomba fanaon'ny polisy any an-toerana ara ny fanazavana. Ary isan'ny manay amin'izany ihany koa ny eo anivony ny firenena mikambana. Maro ireo fikambanana iraisam-pirenena nanao fanambarana mahakasika izany. Tokony hojerena akaiky hoy izy ireo nisy mahakasika ny fanavakavam-bolokoditra izay mbola misy ao Frantsa amin'izao indrindra amin'ny fomba fanaony ny ampitandro ny filaminana. Tsy voalohany hanofa nanao antso amin'ny tokony izareva ny firenena Frantsay nisy mahakasika izay fanavakavam-bolokoditra izay ny firenena mikambana. Ny volana misy lasa teo no nisy ny fivoriana niaraka tamin'ireo hampiaro ny azon'olombelona eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fisian'ny fanavakavam-bolokoditra ataon'ny ampitandro ny filaminana Frantsay. Nandiso ireo fanambarana nataon'ny firenena mikambana ankilany ireo ampitandro ny filaminana Frantsay. Dia izay ihany koa tompo vavy no entiko mamarina ny fotoana fampalalam-baovao amin'ity aliny sabotsy voalohany volana jolay taona 2024 ity mikasitraka no tena tokantrano anaraka ny voantsika hatramin'ny farany misasaka ity ny taona andarantsika ny manao jeritodika ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity inona ny vita inona ny mbola tsy vita inona ny koa ny tanjona tokony apetraka nefa tsy tratra tokony hotratrarina ohatr'izay enim-bolana manaraka manomboka amin'ity androandroany ity. Samatsara tompolahy marapitafa tompovavy. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix.
vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.